Voafidy mpitondra teniny vao miara-misahana amin'ny toe-karena sy ny vola ao amin'ny parlemanta ACPUE na ny Afrique Caraïbe Pacifique Union Européenne ny solombavam-bahoaka le AOSO Mallemant. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny fisian'ny teratany malagasy ao anatin'ity voamery ity ny ahafahana manamafy ny fandresendahatra ny famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeanina. Ny asa atao moa zany ao anatin'io maha-rapporteur dia misy thème manokana. Ny tena asa atao zany dia misy ni le lazain'ny Européana hoe mécanisme de mixage prêt don pour les investissements ny aty amin'ny tany tsika afrikana zany. Io dia ahafahana zany manao antota taratasy lehibe anankiray avy aty amin'ny parlemanta ny ACP hoentina eo anatrehan'ny ny vondrona Européana ka andraisana fanapahan-kevitra miaraka. Ny endrikendriky ny famatsiam-bola zay averina amin'ireo Européana reo sy ny famatsiam-bola zay ataontsika hoe tsy averina zany. Ka ny modalité ao anatin'izay zany ny anisany asa zay ataonay miaraka amin'ny Afrika manontolo zay zao no atao hoe anoratra an'io zavatra io. Ka izany no ataontsika hoe anovana antsao satria tsy ho vitanay samyrerina aty amin'ny parlemanta io fa misy koa ny fiarahana miaraka amin'ny gouvernement ni pays ACP sy ny gouvernement ny commissaire européen dia any koa zany misy sehatra anankiray ka tokony ampitovizina tsara ny tadokanga amin'izao azahoantsika ny co-rapporteur zao satria mba azontsika malagasy tombony io amin'ny alalan'ireny famatsiam-bola ny banque d'investissement européen ohatra ao anatin'izany dia anisany ciblé ao anatin'io famatsiam-bola io zany. Raha ny fanazavana anisan'ny resahana atao anatin'ny fivorian'ny parlemanta ACPUE ny momba ny raharaha Madagasikara. Anisan'ny tondrasanay zavatra hoe fanazavana lehibe koa moa zany na hoe fandresendahatra koa ny miresaka ny situationtsika aty Madagasikara satria raha ohatra ny accord de Cotonou zany dia ny firenena malagasy nahavita fifidianana ara-dalàna ary nekeny zao tontolo zao ny fifidianana zay natao tamintsika teto tamin'ny 2013. Nefa raha ny rapport ataon'ny Banque mondiale sy ny FMI amin'izao fotoana zao dia ohatra miteny ny firenentsika hoe pays fragile zany hoe marefo ny firenentsika ka manjary mampanahy ny mpamatsy vola maro sankarazany ny amin'ny fanatsiam-bola ny firenena. Dia anisan'ny teneninay zany io hoe matokony anovana allègement satria ny pays zay niala tamina crise ohatrantsika Madagasikara dia tokony hamavanina ny conditionnalité na ny fepetra atao mikasika an'ireny famatsiam-bola ny firenena ny ala crise reny zany. Ankoatra ireo dia niresahana nandritra ny fivorian'ny parlemanta ny ACPUE ihany koa ny momba ny aretina Ebola sy ny vokadratsiny amin'ny toe-karena eto Afrika araka ny tatra nataon'ny solombavam-bahoaka Mallemant le AOSO.